Tapetraka ompanohitra ny tim, tafapetraka androany ny taratasy momba izany. Namoaka ny vokatra ofisialy ny HCC androany. Mikorotana ny fampitam-baovao avy eo anivo ny fiadidinan'ny Repoblika. Ankafaliagna indray tombokolay sy tombokivavy nandesinay mitsidika ny tokantranonao amin'izao matonaly izao. Talata faharoa ny volana Jolay taona 2024. Tonga soa ato amin'ny fotoagna ny vaovao. Manasanao ampanajanga ny tenako ho anaraka ny vaovaontsika eto amin'ny fahitalavitra MBS hatramin'ny farany. Vaovaon'ny politika manomboka tamin'ity andro niany ity dia mipetraka ho eo amin'ny toerany mpanohitra ny antoko tiako Madagasikara. Tamin'ny marandray teo no nanatanterahana ny fanaterana ny taratasy fanambarana izany ho amin'ny fomba ofisialy teny amin'ny ministeran'ny atitany teny Anosy. Waratsika ny antsipriany izay vaovao izay tateriny Jessica Miray sy Erzora Jonarvony. Ho fampanjakana ny demokrasia eto Madagasikara ary koa fanaraha-maso ny fiainam-pirenena dia hijoro atoko mpanohitra ny antoko tiako Madagasikara. Ny lalam-panorenana 2024 tsipika 8-12 mifeny satany mpanohitra sy ny antoko mpanohitra rahateo dia manamafy fa ny fisiany antoko mpanohitra dia fampanjakana ny demokrasia eo amin'ny firenena iray. Ka mijoro ny tiako Madagasikara zany eto amin'ny firenena amin'ny lafiny fampandrosoana. Indrindra fa tsy fantatsika fa tsy eo amin'ny fitondrana ny antoko tiako Madagasikara nefa manana ny drafo fampandrosoana izy manana ny vinam-piarahamonina izy ary indrindra manana programan'asa fampandrosoana. Tsy maintsy jerena hoe tahaka ny fomba hoana moa no fomba anatanterahana izany. Fantatsika ohatra any amin'ny firenena mandroso, firenena Europeana na ny firenena Amerikana dia izareo dia manaja tsara mihitsy izany hoe demokrasia sy tany tandalana izany ary izany antoky ny fampandrosoana. Dia eto amintsika ihany koa zany dia ny antoko tiako Madagasikara dia maniry indrindra mba hisy ny izay hoe fampiarana sy fanajana ny demokrasia sy ny tany tandalana izany ka manana anjara ndraikitra amin'izany ny antoko tiako Madagasikara. Noho izany ny faharoan'ny volana Jolay dia nijoro amin'ny mahatoko mpanohitra azy ny antoko tiako Madagasikara. Amin'ny fomba hoana hoy ianareo any amin'ny tany mandroso dia misy koa mampandroso ny fisian'ny antoko mpanohitra ka ny tiako Madagasikara zany dia manomboka an'io ihany koa dia manambara izahay amin'ny fomba ofisialy fa hijoro ho atoko mpanohitra mba ahafahantsika mampiatra izay hoe demokrasia sy tany tandalana izay. Mijoro ho atoko mpanohitra ho fampandrosoana ny firenena araka izany ny antoko tim. Ny antoko tim rahateo dia manana ny vinam-piarahamonina sy ny vinan'asany ka ny fijoroana ho antoko mpanohitra dia antoka iray ahafahany manatanteraka ny vinam-pampandrosoany. Vonona amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny governemanta rahateo ny antoko tiako Madagasikara. Ahafahantsika mampandroso any Madagasikara satria antsika rehetra Madagasikara ka ilaina ny antoko mpanohitra matanjaka hiatrehantsika izay fampandrosoana ny Madagasikara izay. Mario keto fa tsy hoe mpanohitra fatany akory ny antoko tiako Madagasikara fa mitsangana kosany mba ho arifanina raha ohatra misy tsy mety ataon'ny mpitondra na mandeha any amin'ny lalatsy izy ny mpitondra na koa misy tsy fanajan-dalàna na koa hoe tsy manaja ny sata demokratika ny mpitondrana misy. Ity andinin-dalàna ity ihany koa dia manamafy ao amin'ny andalana faharoa fa ny antoko mpanohitra dia manana hevitra tsy mitovy amin'ny fitondrana ary ny fahafahana mipetraka ho antoko mpanohitra dia atao fanambarana ofisialy sy ampahafantarina mbesiny maro eny amin'ny ministeran'ny atitany. Tontosany roa Jolay maraina araka izany izay fametrahana ny antota taratasy sy fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny mahantoko mpanohitra ny antoko tim izay.
Eo amin'izay koragnan'ny politika izay hatrany dia iarahantsika mahafantatra fa tamin'ity niany ity tamin'ny folakandro teo no namoaka ny vokatra ofisialy ny avy eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana manoloana ny fifidianana solombavam-bahoaka izay notanterahana tamin'ny 17 ny volana May loso teo iny. Tamin'ny ankapobeny dia tsy dia nisy loatra ny fiovana raha oharina tamin'ny vokatra vonjomaika izay navoaka ny CENI tamin'ny farany teo. Distrika miisa 3 amin'ireo 7 amzato ihany no nahitana fanafoanana ny vato araka ny didy navoaka ny HCC hatrany. Edena Eliata eny an-toerana niaraka tamin'ny Manora Andriamalala mitatitra ny vaovao. Tsy nisy fiovana firy tamin'ny vokatra navoaka ny CENI, ny vokatra ofisialy navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana io tolakandro io mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tao anatin'ireo fitoriana miisa 420 voarainy ity androm-panjakana ity, dia zara raha nisy enina amin'ireo ihany no nekena ary namoahana ny didim-pitsarana. Isan'izany ny fanafoanana ny vato miisa 720 tany amin'ny distrika Analalava sy ny fanafoanana ny vokam-pifidianana tao amin'ny birao fandatsaham-bato iray any amin'ny faritra Ambositriny. Misy ny vokam-pifidianana tao amin'ny birao fandatsaham-bato voalaza ao amin'ny andalana Farakandifolo. Amin'ny fahatelo fananana vato miisa 20 ary sy kandida lahara faharoa tamin'ny tsy ara-dalàna tao amin'ny birao fandatsaham-bato tany Ambatomainty commune Bijofo distrika Analalava. Amin'ny fahaefatra fananana vato miisa 100 ary sy kandida lahara faharoa tamin'ny tsy ara-dalàna tao amin'ny birao fandatsaham-bato tany Mamboka commune Angevibrevy distrika Analalava. Amin'ny fahadimy fananana vokatra tamin'ny reto birao fandatsaham-bato voatanisa ao amin'ny andalana 7 Natsapa ihany koa teo anivony ity androm-panjakana ity fa ny ena ny tahany mpifidy ary mety ho antony mahatonga izany ny tsy fisian'ny fitokisana eo amin'ny olom-baofidy sy ny vahoaka. Manao antsoavo araka izany ny filohan'ny HCC mba hamerenan'ireo olom-baofidy ireo indray izany fitokisana amin'ny vahoaka izany. Izavatra tsy azo voafehina dia ny ena ny tahapazokian'ny fidy tamin'ny sivy May lasa teo. Betsaka ny resaka sy ny famisavisana maro samihafa. Tsy azo atao didy sy hita ireo mpifidy betsaka tsy nandray ratsara ireo. Mila fandiniana lava. Misy manampaizana malagasy afaka mandalina izany araka ny fomba ara-tsiasa. Amtenaina fa isy ny fikaroana momba izany ahafahantsika rehetra misintona lesona sy manarana tsy mety. Noho io tahan'ny tsy fandraisana tsara izay avy tamin'ny andro fifidianana io, dia manana didy lehibe sy faran'izay mavesatra ianareo député volana. Voalohany dia ny famerenana ny asan'ny antenteram-pirenena izay tokony ho andro-panjakana manana ny toerany sy ny asany eto am-pirenena. Faharoa dia ny famerenana ny fampikisan'ny vahoaka ny olom-baofidy. Noho izany dia naderam-pitiany aza dia tokony verina miaino ampanetretena ny endraisan'ny vahoaka ianareo ary mampiseho fa ho tena solitena sy mitondra teny izy ireo. Misy araiky amin'ny 20 ireo solombavam-bahoaka voafidy manerana ny distrika 7 samy ahitana solombavam-bahoaka iray avy ireo distrika miisa 20 raha toa ka manana solombavam-bahoaka 2 avy ny distrika 130 ambiny. Amin'ny talata herin'ny ihany moa zany dia efa hiakatra lapa ireto solombavam-bahoaka vaovao ireto anao ny fivoriana voalohany amin'ny maha solombavam-bahoaka azy ireo eny anivon'ny antenimieram-pirenena fa manoloana izay famoahana ny vokatra ofisialy natao ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay dia naneho hevitra ihany koa ny solombavam-bahoaka Maître Ianitra Razafy Manantsoa izay nambarany fa ireo olom-pirenena izay tsy nifidy no tena tompon'ny fandresena tamin'iny fifidianana loso teo iny. Nambarany ihany koa fa efa ho avy izao ny fifidianana kominaly tokony hiaraka hanara-maso ny listim-pifidianana ny olo jiaby ireo olom-pirenena na ireo tagnatin'ny lista teo aloha izany na ireo tsy tagnatiny ihany koa. Ankoatra izay dia nanambara ihany koa ity solombavam-bahoaka ity fa tokony hosoloina ireo mpikambana eo anivon'ny CENI raha toa ka izay no anatsara zavatra. Mbola Edena Eliatrany no mitatitra ny andindiny izay. Toy izao ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka Maître Ianitra Razafy Manantsoa.
Ny tena nandresy tamin'ity fifidianana ity dia ny olona tsy mifidy fa raha mahita koa tsika ny abetsaky ny ireo indépendant ao anatin'ny antemera-pirenena manomboka zao tsy azo tsonitsoniavana kanefa tsy tokony ho adino ihany koa fa noho ny fisian'ny indépendant izay tsy nanana ny toerana tena nametraka ny toerana nisy anazy hatramin'izay no natonga le hoe position versatile na miovaova palitao isaky ny mandeha fa natao koa raha natao anaty antokony isy an'izay fa fiarahana mientana no atongavana amin'ny tanjona anankiray ary fitenenana ny zavatra marina zay no zavatra mahomby anankiray karaha mitovy hevitra aminay ny indépendant amin'izay position misy anay izao dia azo atao tsara mihitsy zany manao alliance zany. Ny fifidianana rehetra no tany filoham-pirenena dia tsisy nahafa-po ny zavatra nitranga rehetra no ny fisian'ny liste électorale tsy ara-dalàna zany ka amin'ity indray mitoraka ity zany ny antoko ity moa sady efa antoko-panohatra amin'izao fotoana zao dia miteny fa aleo amboarina aloha ilisy mpifidianana io fa ao no misy ny zavatra tsy manjary rehetrarehetra izay nitranga ka ity tena hoe fifidianana teny ifotony communal amboary aloha hatramin'ny senior tsy maninona fa ny liste électorale io mila amboarina tanteraka zay vao miditra amin'izany fifidianana zany sika satria raha fahavononana samy vonona daholo ny rehetrarehetra ary zay raha vonona mihoatra ny lavitra noho ny hafa izahay nanao fampelezan-kevitra ny sasany tsy nanao fampelezan-kevitra fa lano azy teo fotsiny dia zay no anisan'ny antony mahatonga ny olona tsy mifidy aza verezina zo ny olona fa aleo izy ifidy fa amboary aloha liste électorale io tsy maninaka tio ny seni amboarina ny ao anatin'ny seni raha ohatra ka tsy mavita ny andraiky ny araky ny ilain'ny vahoaka anazy satria tompona andraikitra ny lisy mpifidianana rehetra hatrany amin'ny fokotany tany bro-mpifidianana rehetrarehetra tany. Hikoragna lafim-baovao hafatsika manoloana ny fanambarana izay nataon'ny fiadidianan'ny Repoblika mahakasika ny fandehanana mandeha mizaha baoly any Egypta sy manohana ihany koa ny ekipam-pirenena malagasy izay nisy ny filazana tamin'ny omaly fa tsy maintsy mandeha misoratra anarana manao famandrihan-toerana eny amin'ny foibe toeran'ilay kompania mpitaterana anabakabaka izay maniry handeha amin'izany dia mandeha any Egypta izany. Raha ny fampitam-baovao anefa dia fantatra fa nilaza ity kompania ity fa tsy mahafantatra manodidina an'izany resaka izany rehefa tonga teny ireo olo marobe izay nitandahatra hanao izany famandrihan-toerana izany nanomboka tamin'ny 4 ora maraindray. Horantsika ny andindiny izay vaovao izay tateriny Edena Eliasy Erzora Jonarfony. Araka ity vaovao navoaka ny Italiany fampitam-baovao eo anivon'ny fiadidianan'ny Repoblika tao anaty tambazotra tserasera ity dia mila manao famandrihan-toerana ao amin'ny kompania mpitaterana anabakabaka iray ireo izay te handeha hanatrika ny kanina any Egypta ny sabotsy izao. Nanomboka tamin'ny 4 ora maraina nefa dia efa nisy olona nilahatra teto. Tsy nisy nandray izy ireo ary milaza ny tsy mahalala n'inon'inona mikasika io fandehanana makany Egypta io ny teo anivon'ity kompania ity araka nambarana ireto olona ireto. Zay moa zany rehefa nandre tamin'ny vaovao tamin'ny télé fahitalavitra anankiray tamin'ny alina hoe misy fiaramanidina karakarai ny fanjakana ary amin'ny sarany 2,200,000 ariary dia aty amin'ny ramadiny hoe misoratra anarana dia efa nambara mihitsy eo amin'ny 7,700 eo no afaka hoentin'ny europlanina io. Rehefa nandrea zany moa zany dia tena hoe andao andeha vao maraina ilahatra fa azo antoka fa ho betsaka ny hamonjy zany dia tonga teto zay efa tamin'ny 4 maraina ny tonga teto 3 laza ny tonga teto tamin'izay dia efa niampy le izy. Rehefa tonga teo moa zany dia hoe amin'ny fito sasany misokatra ny ramady dia niditra tao moa zay tamin'ny fito sasany dia rehefa tonga tao zay tamin'ny fito sasany dia laza moa zany zareo tompona andraikitra tao hoe tsy mahafantatry nina momba n'izany zahay dia nisy olo tenanay teo nandeha tany Ambotsoroatra satria mijery amin'ny FB zareo dia hoe any maka visa indray mikarakara visa dia izay moa zany nisy olo tena nakany dia rehefa nakany Ambotsoroatra nisy olo tena indray dia laza hoe any amin'ny ramady aloha no mandoa an'ilay vola sy misoratra anarana zay vao maka visa dia rehefa tao moa zay dia nantany tompona andraikitra dia ozy zareo hoe zay tsy mahalala ninina mihitsy dia hoe alao raisina ny anaranareo sy ny telefona dia atsonainareo dia zay moa zany efa be dia be ny olona tonga teo dia zay ny teny hoe zay tsy voakato. Zay moa zany tsy voakato satria voafetra ilay toerana ka raha isoratra anarana daolina ho atsoina dia zahay zay tonga volony efa tonga vao maraina teto tsy ho voaray. Hatramin'ny 3 ora sasany tolakandro teo mbola tsy nisy tompona andraikitra nijery ny zava-nisy tetỳ an-toerana
nanomboka nody tsikelikely ny sasany na dia nisy aza ny antso ny fanaovana tamin'ireo tompon'andraikitra mikarakara ity fandehanana makany Egypta ity dia tsy nisy nanoina izany. Etsakilany ny taintaina mafy ireto olona ireto manoloana ny tsy fandriampahalemana noho izy ireo izay efa nivimbina ny sarandalany. Fa nanomboka tamin'ny valo zao izay ny tonga teto dia hatramin'izao mbola tsy tahoana nefa nenao ihany sécurité ty amintsika tsy azantoka fantatry ny olona misy volany matotonge matahotra kosa hay raha tsy voaray andry zareo mbola tsy nampidirina fa nasian'ilay sécurité hoe miandry fa mbola tsisy information mihitsy momba an'io. Tamin'ny valo dia efa nisy tonga tety dia niantso anay izy hoe misy ohatran'ny zao dia misy amin'ilay filarana amin'ilay fandehanana makany Egypta zany. Tonga teto nefa tsy maheno ninino zay tsy mahafantatra ninino ireo olon'ireo ao anatin'ny armady zany tsy mahalala le izy zany hoe misy an'izany dia hoe miandry information avy any amin'ny tompon'andraikitra zany zareo zay vao hamoaka le izy zay mahatonga an'ireto olon'reto milahatra mbola tsy tafiditra aloha hatramin'izao le mpandeha amin'ilay ho any Egypta zany mbola tsy tafiditra ho an'ilay mpijery baolina. Andesanay teto moa zany ohatrany hoe nandeha tany anatin'ny FBI ilay izy dia tonga eto zay dia milahatra teto mbola tsisy voaray zany na dia ray ara fa mbola milahatra eto aloha. Mikorotana tanteraka ny fampitam-baovao tsy misy fikarakarana matotra fa notereko masaka Tovo Lobjaza ity fikarakarana ny fandehanana makany Egypta ity. Tsy ny teto Antananarivo irery ihany no nisy tranga toy izao androany fa tany amin'ny faritany hafa ihany koa toa ny Toamasina. Eo amin'izay koragna ny boly izay atrany ity kanina 2020 sy 2020 ity no navita nampiray ny malagasy jiaby na dia teo aza raha oharina tamin'ireo antoko politika sy ny komity mpampiavana izay efa nandalo teto Madagasikara rango izay nambarany ireo mpikambana mpanohana ny kitra malagasy androany moa izany. Ity mpanohana ny kitra ity izay anisany nanome namorona ny anarana hoe Barea ihany koa ary isany nahatonga ny Barea ho amin'izao toerana misy azy ireo izao. Edena Elia, Mathieu Princy. Mampiray ary mampiavana ny malagasy manontolo na ny eto an-toerana na ireo any andafindrika ny fandraisan'ny Barea Madagasikara anjara tamin'ity kanina 2020 sy 2020 ity. Vao maika nanamafy izany fampiraisana izany ny fandresena mihezinezina azon'ny Barea nandritra ny fifanitsanana isambondrona. Izany no tsikaritra teny anivo ny fiarahamonina teny hoy ireto mpanohana ny kitra malagasy ireto. Nisy fanovana be dia be satria lasa nirahina ny gasy ray manontolo na ny atsimo na ny avary na Van de Gaulle na Van Kuliara dia lasa faly satria nanana an'ireo mahery fo antsika ireo tsika dia tena any amin'ny baolina kitra na baolina lavalava baolina kitra moa nohatreto mbola nalaza dia tena lasa nisy fiovana fa na mpiaramonina tasy ny atsimo sy avary lasa mifampiresaka ny tsy tantara tsoina fa dia ngamba hitanareo reny tamin'ny lenseau tamin'ny match reny fa tonga tamin'ny Nalakely ny olona tetỳ amin'ilay tetỳ Tanjombato tonga teny Nalakely narahanay tomobile narahanay anjombona niaraka taminay nandeha tonga teny Nalakely amin'ilay hafaliany zany. Raha zohina kely ny tantara ny atombohany izany anarana hoe Barea izany dia efa tany amin'ny 20 taona lasa tany no niforonany ary reto mpanohana ny kitra malagasy ireto no namorona azy. Karazana ombody ny Barea ary ahitana izany eto Madagasikara. Maro dia maro mihitsy nireo anarana omby izay natolotry ny mpifanena satria nandrita volana maromaro mihitsy na nefa nierena Madagasikara hoe atao ahoana ny anarany ekipam-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Ka dia io madama Razana Jolay Clotilde tio ny mpampianatra CGO mainty rano no nahita ny voalohany tamin'izay ary maromaro reo anarana omby tamin'izany fotoana izany tafakatra final dia ao ny Apoal de Madagasikara, ao ny Corne Magique de football Madagasikara, Barea de Madagasikara, tsy ny sisa tsy ao ny Marija sisisa zany ny anaran'olona men'olona tamin'izany andro zany mba hahafahana safidy ka dia io Barea Madagasikara io zany no lany tamin'ny taona 5 sy 2020 izy io. Raha jerena zany satria anapiako ny lazain'ny président ny fanekanana nataony olona hatrany ivelany ka hatreto Madagasikara dia hoe tamin'ny anaran'ny ekipam-pirenena malagasy hoe Scorpion inona ny fandraisany logo amin'ny fédération na Scorpion zay zany dia hoe tsisy ifandraisana mihitsy fa maninona ny loomby ny diran'ny Madagasikara atao amin'ny CAF na confédération africaine zany dia efa taona maro tamin'ny 80 taona tany ho any
tamin'ny taona 1970 tany hoany dia ny logo an'ny fédération Lohomby satria famaninana ny omby dia ny omby no arena ny Madagasikara betsaka tsy ny logo ny fédération fa na vola tamin'izany fotoan'izany na an-kahie na matsiarotsatra izy hoe kahie omby dia ny eritreretiny zao hoe mba hifandraisan'ny logo en fédération ny anarany ekipam-pirenena dia no safidianina hoe diadiabara anarana omby dia ibaren'ny Madagasikara io no lany ny fifananana natao tao ny safidy. Tsy natao tao foana araka izany ity anarana hoe Barea ity ary misy hevitra finosiny ny omby mantsy teo malagasy dia midika zavatra lehibe satria raha misy lanonana na ankarantsiny io na ankafaliana eo anivon'ny fianakaviana na ny fiarahamonina iray dia eo foana ny omby amahanana ny olona izany hoe lasa mampifandray ny fianakaviana io fiarahana misakafo io araka ilay fitenenana hoe mifkena mitampihavanana. Vaovao ny toe-karena i Madagasikara no mandray ny fivoriana andian'ny fahadimy amin'ny fivorian'ny fady na ny famatsim-bola ho an'ny famparisoana aty Afrika. Mandritra ny 3 andro moa no tanterahana izany nanomboka nomaly ary farana amaray. Tamin'ny tiny any ity kosa no nanatanterahana ny fanokafana izany fivoriana izany tamin'ny fomba ofisialy. Tena toerana Jessica Miray sy Erzora Jonarvony mitatitra ny vaovao. Ny BAD na ny Banque Africaine de Développement dia natsanga ny Vaovao Mbs ny taona 427 tao Abidjan ao Côte d'Ivoire ho fampiroboroboana ny fampandrosoana ara-ekonomika aty amin'ny firenena afrikanina ka isan'izany Madagasikara. Efa maro ny fototra-avitrasa vita noho ny famatsim-bola avy amin'ny BAD. Isan'izany ny lalam-pirenena fahasivy sy fahafolo. Tamin'ny taona 2024 dia nisy ny famatsim-bola teo amin'ny tetikasa famokaram-bary tao Bamangoky. Satria tokoa raha tokony ho sopotry ny ranomasimbe indiana ny Madagasikara eo amin'ny famokaram-bary dia mbola manafatra vary 500 taona isan-taona. Nisy araka izany ny famatsim-bola avy amin'ny BAD ho fanamboarana tohadrano anondrahana tanimbary 509 hektara. Ny tombo avy telo eny ny vokatra. Raha 2 taona teo aloha dia lasa tafiakatra 9 taona. Tafiakatra hatramin'ny 170 isan-jato ny tombony. Amin'ny taona ity ihany koa mbola maro ny famatsim-bola ho an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny FAD na Fonds Africain de Développement. Isan'izany ny tetikasa centrale électrique ao Saofika izay ampitombo ny famokarana herinaratra hatramin'ny 250 megawatt izay mety hahatratra hatramin'ny 300 megawatt. Ny fahavitany ity tetikasa ity dia ampihena ny vidiny herinaratra hatramin'ny 500 isan-jato. Ka raha 5 centime ny vidin'ny kilowatt isan'ora teo aloha dia ho tafidina hatramin'ny 5 centime kilowatt isan'ora izany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Jolay teto Antananarivo ny andiany fahadimy ambin'ny folo amin'ny fivorian'ny FAD na Fonds Africain de Développement. Eo amin'ny resaka fampianarana kosa dia mbola sarotra ny fampiarana ny LMD raha eto Madagasikara no resahana satria eo aloha ny tsy fampian'ny oentimanana ho an'ny malagasy jiaby. Izany hoe ny fahantrana eto Madagasikara dia mbola sakana bevata tsy ahafahana miditra loatra amin'izany système LMD izany. Anisany manampy ny mpianatra nefa izy io ary mampiakatra ihany koa ny kalitao-pampianarana ny fampiarana an'izany. Raha ny nambara ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sekoly ambony araiky. Noro fitiavana sy tahiriny Ranarindrina no nanao ny fanadihadiana manodidina an'izay. Ny fisian'ny olana eo amin'ny tontolo ny fanabeazana no anisan'ny antony sy mbola ahitana taratra loatra ny fampiarana ny rafitra LMD, licence maîtrise doctorat eto Madagasikara, indrindra ny olana ara-pitaovana ahafahany sekoly manabe ny mpianatra. Saika ahita taratra eo anivon'ny firenena sahirana sy mahantra toa ny Madagasikara izany raha ny fanazavana avy eo anivon'ny université tsy miankina iray eto Andrenivohitra. Tsy mionona fotsiny amin'ny fahalalana sy ny fanabeazana fototra omen'ny mpampianatra ny mpianatra eto fa miditra antsehatra eo amin'izay hoe fanatsarana ny kalitaon'ny fahaizana izay. Io no anisany mamaritra ny rafitra LMD. Ny olana hafa moa zany dia eo amin'ilay fitaovana mety hoe somary sarotra ho an'ny sekoly tsirairay avy. Raha ny resaka vokatra hoe fidirana amin'ny fanaovana ny fampianana ny système LMD, marina fa amintsika ny tany andalam-pandrosoana mbola sarotra
sarotra ny hoe atateraka anazy zato isan-jato fa kosa misy zany tanjona izay tokony ho tratra noho ny fisininy trankala ohatra mpifandraisana ny fisininy fivezivezena araky ny anivelany sy eto Madagasikara dia efa misy zany izay fisokafana fifamindrana traikefa sy ny fifamindrana fahaizan'izay dia afaka zany trandrahana tsara izay. Ho fampiarana izay rafitra izay indrindra no anisan'ny antom-pisiany varavarana misokatra azon'ny mpianatra mampiranty ny voka-pikarohana izay nataony toy ny hita tao amin'ny oniversite iray ity ka anisan'ny tanjona ao anatin'izany ny fanomezana tosika ny tanora anangana orinasa. Teto voka-pikarohana misy 27 no naranty izay andraisan'ny mpianatra taona voalohany hatramin'ny taona fahadimy anjara ka sehatra maro no nanaovana ny fikarohana toy ny arabarotra ny fambolena sy ny fiompiana. Ho an'ny SPM dia ny tanjona dia ahafahana zany mamolavola toe-tsaina vonona hisedra ny asa ny tanjona voalohany. Tanjona manaraka ihany koa moa zany dia mampianatra ny mpianatra zany apiatra ireo fahaizana mampalalana no mena atao ampianarana ahafantarany fa misy ilana azy daholy ireo taranja omena azy ireo rehefa ampiasaina any amin'ny sehatry ny asa. Anisan'ireo mpianatra manana ny tetikasany manokana inambinitsoa. Eto amintsika zany betsaka ny mpiompo nefa le rasy lokale kely be nefa ny ela vao mahalehibe ale izy dia lasa sahirana le mpiompo dia izay natona tonga nay nanao an'le projet hoe aleo le rasina géant de Flandre aty tsara hena no be vatana no mena ny mpiompo zany dia izay ny tena tanjona hoe anaparitaka an'io géant de Flandre io. Mpinay anazy misy le atao hoe tsipolitra eto amintsika dia ny zavamaniry reny dia reny koa feno manerana tanàna nefa tsy hita hoe ahoana nanaovana azy akoatra le hoan'olona zany dia izay tonga nay namboatra provandy avy amin'ny alalan'ireny tsipolitra reny zany hoe complément le sakafo le izy fa tsy hoe aliment de base zany. Izy ity zany matière première be da be ka mba natao anatiny ato zany hoe maïs ny manioka ny tourteau. Ny antomboka androany moa ity varavarana misokatra ity ahafahan'ny mpianatra maneho ny voka-pikarohany izay efa fanaon'izy ireo isan-taona tsy farana kosa izany raha tsy ny sabotsy izao. Fa andeha ho any amin'ny boriboritany fahaenina iny isika ato anatin'ny komina Antananarivo renivohitra tato ato izay dia nagnadary ny resaka vakitrano raha ny tao amin'ny fokontany Vaovao manokana no resahana indrindra fa tamin'ny volana Jiona lasa teo iny. Manoloana izay dia nandray fepetra ny mponina sy ny tompona andraikitra eo anivony izany fokontany izany ary miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana ihany koa natanteraka ny fiambenana isaka matonaly. Horantsika izy vaovao izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsy azo ekena intsony ny trangana vakitrano izay mirongatra ao amin'ny fokontany Vaovao manarina fa andraisana fepetra manomboka izao. Io ny fanapahan-kevitra ny arahan'ny fokon'olana anaiky tamin'ny fivoriana izay nikahina ireo vatan-dehilahy jiaby ao amin'ny fokontany. Raha ny tamin'ny volana Jiona manokana no resahana manko dia nahatratra 4 ny trangana vakitrano nisy ankoatra ny alabotry madinidinika. Asiana fanatsarana ny momba ny fandriam-pahalemana ao amin'ity fokontany ity manomboka eto ary tsy maintsy ho amafisina ny fiambenana amin'ny alina isan'andro. Araka ny fifanarahan'ny fokontany tamin'ny avy eo anivon'ny boriboritany fahaenina dia nanome polisy roa ny avy eo amin'ny CSP 6 Ambohimanarina anampy amin'ny fitandrona ny filaminana indrindra isaka ny matonaly. Manoloana ny vakitrano sesy tato ato eto amin'ny fokontany Vaovao dia nanjay fanapahan-kevitra mihitsy ny vahoaka rehetra fa hiambina amin'ny alina isorohana an'le vakitrano sy ny alatra be da be izay misy. Ny tsapa dia tena hoe vonona ny vatan-dehilahy, vonona ny fokon'olona hiambina hiaro ny tanàna ao amin'ny misy azy. Ny statistika ny volana Jiona zao 5 ny vakitrano nisy. Tena hoe isan-kerinandro zany misy vakitrano sesy foana. Miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana moa tena nisy satria ny 6e arrondissement zany ny commissariat dia amin'ny polisy anankiroa miaraka amin'ireo vatan-dehilahy miambina ireo isaky ny alina. Ary tena isorana be da be ny commissariat ny 6e arrondissement fanjakana moa zany amin'izay fiara-miasa izay. Manodidina ny 7 ny mponina ao amin'ny fokontany Vaovao miparitaka amina faritra 4 izy ireo.
mpamboly sy mpiompy ary mpikarama madinika no antom-pivelomany akamarony. Misy ihany koa ny mpivahiny izay tonga manofa-trano ao amin'ny fokontany Amboava io. Ny ao amin'ny faritra Ampefiloha Ampitatsimo miazo ny fokontany Andranoro iny no tena fanararaotany olon-dratsy satria baranahany misy lalana manivaka ahafahany milefa rehefa avy manao ny asa ratsiny izy ireo ka tsy maintsy andraisana fepetra anatin'ny fotoana malaky indrindra. Fa tato agnatin'ny 10 taona teo ao izay dia miha mahantra hatrany ny malagasy raha ny eto Madagasikara no resahana. Miezaka mamorona asa tena ny ankamaroan'ireo malagasy amin'izany mba hitadiavana vola na dia kely fotsiny ihany aza. Manoloana izay indrindra dia mihamrongatra ireo mpivarotra madinidinika eraka ny tanàna jiaby eny tahaka ny zava-misy ao amin'ny faritry La Réunion kely eny amin'ny manodidina ny Anosy Ampefiloha iny. Saika mivarotra n'ireo fitaovana sy kojakoja avy amin'ny finday efa ny asa avokoa ny ankamaroan'izy ireo ary ahitana izany marobe eny amin'ity faritra raiky ity. Nagnano fanadihadiana makasika izay indrindra Inory Fitiavana sy Tahiriny Aina Ranarynirina. Fivarotana kojakojana finday efa ny asa toy ny hita amin'izao sary izao no mba fivelomany Ramatoa Monika Dimy mianaka. Io no anampin'ny vadiny ameloman'ireo zanany misa 3. Vokatry ny tsy fisian'ny asa no nanosika azy hivarotra ireto fitaovana ireto. Tsara nefa ny manamarika fa tsy dia azahoana tombony loatra raha ny fanazavahana ny famarotana ireto kojakojana finday efa ny asa ireto. Mbola tsisy zavatra niangana aloha fa hoe sakafo sy vary sy fandoavana fatrano fotsiny dia izay. Ny azo tamin'ny orana izany tena fijaliana be anay eto e. Satria eretana daholo eto nefa ilay vola kely eny nefa dia mba eretana. Eo amin'ny 75 na 100 000. Indraindray hafa indraindray ohatra ny 30 000, 40 000 izay ihany fa tsy mahalafo ankoatr'izay. Ohatra ny misy 10 000, misy 15 000, misy 5 000 raha mbola mahazo. Efa tao anatin'ny 12 taona no nivarotra kojakojana finday efa ny asa teto amin'ity toerana ity Monika. Amin'izao faniriny ny anana tetika asa vaovao toy ny fivarotana finday mandehandeha saingy ny volana ainganany tetika asa no tsy misy dia izao voatery miaina amin'ny zava-misy izao. Tena tsisy. Eritreto izao ara izao vao 2,000 ny lafo. Nefa efa mifiry. Nefa tsisy tena tsisy. Tena raha fanirinay tena te anana fa tsy afa-manotrako. Raha faniriko izay mba tsy mijanona etsony afatry mba manana telefona mivarotra telefona mandeha na ohatran'izany. Fa ilay vola tsisy. Ho an'ny ity mpividy manokana ity, noho ny tsy fahatakarany ny vidin'ny finday vaovao, eny amin'ny toeram-pivarotana toy ny botika no antony nanosika azy. Hividy ny kojakojana finday efa ny asa eto, toy ny sarona finday raha ny fanazavana, hosolon'ilay efa simba. Nisy hividianako an'ito zany le telefoniko zany io fotsiny simba amin'io sy raha ohatra hoe io ny hividianana manalina dia lasa tsisy mivola nefa hividianana mividy an'io. Dia vidodrova sy nahita zany dia nanontany dia nandalo. Ka afaka hoe misafidy zany kanefa le telefona tsy eto dia lasa ohatran'ny hoe tsy maintsy mbola mijanona hoe zany ny androany zay. Saika le kosina telefona fotsy zany tiako le sarony io e le sarony amin'ny eriny io. Raha ny zava-misy manapirofo ny tranga toy izao fa tena miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy. Tapitra tao ihany koa ny vaovaontsika mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana bevata ihany koa ny ekipa jiaby izay niarany sala tamin'ny fanatotosana ny ireny vaovao natolotra teto ireny. Mametraka ny veloma mandra-pitafa ho aminao ny tenako amin'ny manaraka koa. Samy tsara tompokilay sy tompoko vavy.